ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarahaba atsika rehetra ry havako malala tratra ity zoma fa 20 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny romanina toko 20. Perikeo tamin'ny alahady teo ihany moa izy ity ry havako. Romanina toko 20 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny fahasoavana nomena dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavinavikevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony heverina, fa miheverina izay onony araka ny ohatra ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany eo amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomeny antsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatra ny finoana. Raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Torohevitra na fananarana ny kristianina ny amin'ny lafin'ny fitondran-tena no asehon'ity romanina toko 20 ity. Asehon'ny Paoly fa ny fanoloran-tena dia tonga toetra. Rehefa mandre ny anson'Andriamanitra ny olona, rehefa mandre ny anson'Andriamanitra ka tonga pino dia manolo-tena. Ny antsoina hoe fanoloran-tena dia setry ny fandrenesana ny bitiky ny anson'Andriamanitra. Ny antsoina hoe fanoloran-tena dia ny finoana manoloana ny anson'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra. Ary rehefa manolo-tena ny olona dia manjary manana fitondran-tena tandrify an'izany fanoloran-tena izany izy. Ny finoana manjary fitondran-tena. Ny finoana no miteraka ny etika, ny finoana no miteraka ny moral. Ary dia eto dia asehon'ny Paoly ary zany hoe finoana tonga fitondran-tena. Ary dia amin'ny andininy voalohany satramin'ny 7 moa dia manazava izy hoe mangataka aminareo alalà mba hatolotra reo ny tenanareo, ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panana, fitondran-tena na liturjia mihitsy ara zay tokony atao raha teo zany. Eto ary dia miasikasina lay fitondran-tena zay tokony hananany pino, raha pino izy ka nanolo-tena dia manana reo toetra vitsivitsy. Asehony andininy 7 ka raha tia mahambany moa zany fa hatreo amin'ny andininy 9 ihany no voalahatra mofinainantsika. Eo amin'ny ataontsika hoe andavanandro rehefa ko malala dia misy zavatra tsara nanantsika. Ny fitondran-tena dia ataovy hoe ny finoana dia zavatra tsara nomen'Andriamanitra antsika. Atakarantsika n'ilay hoe zavatra tsara nomen'Andriamanitra antsika dia ao anatin'izany ny fanomezam-pahasoavana. Fa betsaka ny mety ho zavatra tsara hitantsika eo amin'ny fiainana nanantsika. Raha isohatra izay zavatra tsara eny am-pelantananao, fitaovana tsy fantatro, ataovy hoe fiarakodia, ataovy hoe telefona, ataovy hoe finday izany moa, ataovy hoe solosaina, ordinateur, ataovy hoe zaridaina tsara tarehy, ataovy hoe fitafiana, asa zay iverinao fitaovana tsara eny am-pelantananao. Dia rehefa manana zavatra tsara na fitaovana tsara ny olona avako malala dia izao. Roa no tsy maintsy hotakiana aminy. Dia ny fomba fampiasany azy, ny toe-tsaina entiny mampiasa azy sy ny fomba fampiasana azy.
betsaka ny olona manana zavatra tsara fa tsy hainy mampiasa azy. Betsaka ny olona nandray zavatra tsara fa tsy mandeha araka ny tokony izy ny fampiasany azy. Hanarany fotsiny izy manana zavatra tsara fa na tsy ampiasainy le izy na ampiasainy fa tsy araky ny zavatra mety ho tokony ampiasana azy, de tsy mahavokatra ilay fitaovana omena, na tsy mahasoa na tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Ary hitatsika amin'ny andavanandro eny amin'ny fiarahamonina iny zany avako malala, tsy Madagasikara mihitsy no tsy manana zavatra tsara, tsy Madagasikara mihitsy no tsy nomen'Andriamanitra zavatra tsara. Mandaingo anatren'Andriamanitra kosa isika malagasy raha milaza fa niangatra Andriamanitra ka tsy nanome zavatra tsara atsika malagasy. Na olona io areny zany, na fahendreny io areny zany, na fomba io misy arena ao anatin'izany, na ny tansy zay rehetra eo aminy io misy zavatra tsara isan-karazany nomen'Andriamanitra atsika. Misy zavatra tsara isan-karazany mety ho ananantsika eo amin'ny fiainana, fa izao indraindray de sofa indraindray raha tsy matetika aza de tsy haitsika ny mampiasa azy, na tsy fantatsika ny ampiasana azy, na initsika tsy ampiasaina zay no antsoiny akamoana, na koa ampiasaitsika tsy araka ny tokony ho izy. Mety mpitranga hotsika hitatsika ny fiainana isan'andro zany, hitatsika ny fiainana isan'andro zany, zany hoe zavatra tsara ny men'Andriamanitra, na zavatra tsara ny kelezanaina natolotra anao de ny simbana, tsy voatahiry, tsy nampiasaina araka ny tokony ho izy. Firy moa ry avako malala, de ataotsika firy ny hitatsika eny andavanandro eny, na tsen'io ny zavatra tsara eny, anio tsara enim-bolana valovolana teoriana de tsy araka ny tokony ho izy. Na lalakely trottoir io, na pompe-drano io, na rano fatsakany io, na jiro anazava ny arabe io, na toerana fiandrasana autobus io, na stationnement na taxi io, na stationnement na taxi brosy io, na toerana hitsabona ny marary hôpital na CSB2 io, na voninkazo zaridaina, andaniana vola anaovana zaridaina tsara tare, fa tsy haitsika mampiasa azy, potehintsika vetivety lany ny vola, na koa firy ny pompe-drano vita androany afaka enim-bolana de tsy izy tsony rehefa avy eo, na sezana taxi be io, isan-karazany betsaka ny zavatra tsara avako malala, fa zao tsy haitsika mampiasa azy, na haitsika mampiasa azy fa ampiasantsika tsy araka ny tokony, ampiasantsika mafy loatra koa. Eto ary afako malala de zao misy zavatra sarobidy ho Paoly tsara ny men'Andriamanitra, de zao ny fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana ho Paoly de tena zavatra samy menany zany avokoa itsika rehetra, samy menany zany fanomezam-pahasoavana zany. Hoy izy andininy fahaenina, ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika araka ny fahasoavana izay ny menantsika. Ny men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana tsika. Fa izao ry avako malala, so de tahak'ilay ohatra ny resahantsika teo, haitsika ve ny mampiasa ilay fanomezam-pahasoavana? Vitatsika ve ny mampiasa ilay fanomezam-pahasoavana araka izay tian'Andriamanitra ampiasana azy? Efatsika ve ny fanatanterahana ny zavatra takiny ilay fanomezam-pahasoavana? Afaka malala. Eto ny tompo amin'ny alalan'ny Paoly de manafana atsika manao hoe fanomezam-pahasoavana isan-karazany ianareo, fanomezam-pahasoavana betsaka ianareo, samy nahazo daholo, misy nahazo betsaka fa samy nahazo. Fa izao vitatsika ve ny nampiasa an'izany? Movy afa-po amin'izany fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra nampiasantsika an'izany Andriamanitra, izay rehetra mino Paoly de mahatsiaro nandray ry fanomezam-pahasoavana. Mety efa teo aminao teo foana ange fanomezam-pahasoavana fa tsy fantatro hoe fanomezam-pahasoavana.
mety efa teo aminao le fanomezam-pahasoavana fa tsy fantatro hoe fanomezam-pahasoavana fa rehefa tonga tao anatinao le fanahy masina ny asa maity tao anatinao ny bitsika dia niteny taminao hoe zao ny fanomezam-pahasoavanao. Hainao ve mampiasa an'iny? Afaka malala eto Paoly any dia manintana antsika manao hoe ampiasao amin'ny tokony ho izy ny fanomezam-pahasoavanao. Ampiasao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ampiasao zany hoy izy manao hoe raha ohatra ka manana fanomezam-pahasoavana ianao ny amin'ny faminaniana, tiany hoe faminaniana dia zao fampianarana, fitoriteny, dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana zany. Zany hoe raha ohatra ka mampianatra ianao araka ny ohatry ny finoana, zany hoe faminaniana, fampianarana, fitezam-panahy, famoahana hevitry ny soratra masina, fampianarana fotom-pinoana, ataovy araka ny ohatry ny finoana, zany hoe mampiorina ny finoana no ampiasana an'izany. Mampianatra mba hampiorina finoana, mampianatra mba hahatonga ny olona ho latsapaka amin'ny finoana. Fa tsy hoe mampianatra ho amin'ny fampianarana, tsy hoe mampianatra manome fahalalana fe fahalalana. Ny faminaniana tsy fahalalana, tsy savoir akory, fa ny faminaniana dia mahatonga ny olona iorina amin'ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra tsy hoe fahalalana savoir akory, hafa ny an-dakilasy, fa ny tenin'Andriamanitra dia mampiorina amin'ny finoana. Raha faminaniana dia ataovy amin'ny ohatry ny finoana. Ho an'izay mampianatra dia ataovy izay hahatonga ny olona iorina amin'ny finoana, fa tsy hahatonga ny olona hiala amin'ny finoana. Dia misy koa manao hoe zao raha ohatra ka amin'ny fanompona ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompona. Tsy hoe fanompona zany dia ilay fanaovana ny asan'Andriamanitra, ilay fanatanterahana ny maha izy azy an'ilay fiangonana. Tsy izy manao hoe raha ohatra ka fanomezam-pahasoavana ianao ka fanompona ho amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompona. Zany hoe raha mientsika dia inona zany tenenin'ny Paoly hoe raha fanompona ho amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompona. Mazava be ny tenin'ny Paoly, afaka malala hoe aoka eo am-panatanterahana ny fanompona ianao dia aoka ho tena fanompona marina. Fa tsy hoe manana fanomezam-pahasoavana ho amin'ny fanompona ianao, fanompona ny fiangonana. Saingy izao ianao indray notompon'ny fiangonana, ianao zay manana fanomezam-pahasoavana ho amin'ny fanompona, dia izao lasa fanomezam-pahasoavana tsy makany amin'ny fanompona fa makany amin'ny lasin-javatra hafa. Nefa ilay fanomezam-pahasoavanao, fanomezam-pahasoavana ho amin'ny fanompona. Ampiasao araka ny tokony ho izy ny fanomezam-pahasoavana. Raha ohatra ka mampianatra ny asanao, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana tokoa, fa tsy hoe raha mampianatra dia lasa zavatra hafa natao tanjon'ilay fampianarana dia tena ho amin'ny fampianarana, fa tsy tanjon'ilay fampianarana dia izao lasa zavatra hafa. Antso ny maha-mpampianatra, antso ny maha-mpanompo. Noho izany raha antso ny maha-mpampianatra, antso ny maha-mpanabe, dia izao aoka ho amin'izay fanahy ny fampianarana izay no ampianarana. Tsy dia izany loatra ge no hitantsika ilay avako malala ao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tsy dia izany loatra ge no hitantsika ilay avako malala ao amin'ny fiainan'ny andavanandrontsika. Betsaka ny mitonina na betsaka no antsoina ho amin'ny fanompona fa tsy tena manao ny fanompona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Betsaka ny antsoina hanao fampianarana fa zao tsy le tena fampianarana. Ampalahelo mihitsy mijery andavanandro ny tanora ankehitriny, ny université, ny lycée, fandrandray sanatria tsy hoe tsy fanaontsika ny hoe banga olona sanatria ny vava, fa zavatra tsapantsika andavanandro zany afaka malala. Ndraindray lasa fitadiavam-bola ny fampianarana, ndraindray lasa fitadiavana tompontsoa ny fampianarana, tsy hoe akory tsy ilainy zany, fa ilainy zany. Fa zao ao anatin'ny fitadiavana ho an'izany vita ve le tena fampianarana. Dia hoy ny tloatra masina tao hoe raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Mananatra saingy tsy mananatra amin'ny fitiavana, mba mananatra ihany saingy tsy mananatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mananatra dia izao miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mpanompon'Andriamanitra ny olona no miteny ka miteny amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra dia araka amin'ny Baiboly zany ny fampianarana. Fa tsy hoe mananatra olona ianao dia miteny manao hoe zao no hitako tao anaty gazety, zao no hitako tao anaty tsy fantatro midi flash, zao no hitako tao anaty midi Madagasikara ka dia amin'ny alalan'iny ianao no mananatra. Eny fampiarana zany.
fampiarany zany fa ny fananarana de zao miainga misokatra masina inona ny sitrapon'andriamanitra raha mananatra dia mety maka ohatra fampiarana anao anaty gazety tahaka zany zao no hitako tarenanina fa tsy miainga amin'ny hitanao tarifa miainga misokatra masina afaka malala ampiasao araka ny tokony ho izy ny fanomezam-pahasoavana fa ny faharoa afaka malala de tsy ampiasao araka tsy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana araka ny tokony ho izy fa zava-dehibe faharoa aseho ty andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahavalo ity de zao ny faneketsika fa ny rehetra andininy faefatra ho izy fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena nefa tsy mitovy azy rehetra momba ny tena de toy zany ko sika na dia maro aza de tena iray ihany ao amin'ny Kristy le tena teo fatana iray ihany zany hoe ampiasao le fanomezam-pahasoavana fa izao tsy ianao rery no mampiasa ny fanomezam-pahasoavana fa ny rehetra ny miara mampiasa ny fanomezam-pahasoavana isika rehetra ny manaiky fa manana fanomezam-pahasoavana ny hafa isan'ny olona mpiaramonina le avako malala ny tsy mba faneken'ny olona fa namany koa de tsara satria rehefa mijery olona isika de amaham-panota atsika de mandrakariva ny lafa ny raha tsy mandrakariva no hitatsika eo amin'ny olona ndraindray mora mahita ny tsy mety ataony namantsika isika efa nyteneniny Jesosy ao matotoko fafito hoy izy manao hoe alohan'ny teninanao le sombikazo kely eo amin'ny androny namanao eo anoloan'ny namanao de zao jereo tsara aloha fa misy andro bengedy eo anoloanao io zany hoe ndraindray tsika mora mahita ny tsy mety ataony tsy mety sombikazo eny amin'ny namantsika eny mason'ny namantsika fa izao lay tsy mety ataotsika de tsy mety manakona atsika mihitsy ara de tseketsika zany akory tsy milaza hoe aza mitenin'ny sombikazo eny mason'ny namanao anao fa izao nandana teny eno amin'ny namanao satria za manana andro be eto anlohako de tsy afaky niteny anao mihitsy fa nity Jesosy tenena manao hoe aza maiky ny tsara fa mandinilo tena sao de lehibe lavitra noho ny azy ny tsy fahatanterahanao sao de lehibe lavitra noho ny azy ny manakona anao ry avako malalo eto ity adinotsoatra masiny ty de mampianatra atsika manazava atsika fa ny namantsika koa ny mpiarabelona amitsika ny mpiara-mivavaka amitsika de mana fanomezam-pahasoavana tahaka atsika izy ary mety ho tsara tahaka atsika koa ianao miezaka manao ny tsara fantatrao zany de aza mieritreritra manao hoe ianao ihany no afaka manao ny tsara fa ny namanao koa afaka manao ny tsara izy na dia maro aza ange isika iray ihany ny fahasamihafana ry avako malala tsy fantrana akory faharena ny fifamenona no arena hoy ny tolo malagasy manao hoe prahalamy anala isika ianao tokoko izaho tokonao tolo anatakatra an'izany ry avako maika fa isika kristianina hoe fanomezam-pahasoavako ange tsy isy heviny raha tsy eo fanomezam-pahasoavanao fanomezam-pahasoavanao ange tsy ampy raha tsy eo fanomezam-pahasoavany namanao de tenen'ny Paoly moa zany amin'ny Korintiana voalohany manao hoe raha tanana daholo ny olona de aiza zay tongotra ary raha tongotra daholo ny olona de aiza zay vava ary raha vava daholo ny olona de aiza zay maso fa samy manana ny anjara fanompony sy anjara fanomezam-pahasoavana tandrify azy sangidrisy ry avako malala fa ny mahampanota atsika de terentsika ho tsy maintsy ho zay tsara amitsika ho zay mety amitsika ho zay anana atsika ho zay tandrify atsika zay no ataotsika hoe mety tsy ry avako malalo ny fanahy masina de manome zavatra maro isan-karaza ary mahita fanomezam-pahasoavana maro samihafa amin'ny namanao ianao de mifalifa tsy latsa-danja noho izy akory ianao tsy latsa-danja noho zay nomen'Andriamanitra ny namanao ny nomen'Andriamanitra anao
fa tsy hitanao le izy, tsy tsapanao le izy satria tsy milona tsara mivavaka. Afaka malala nomen'Andriamanitra betsaka ny hafa fa nomen'Andriamanitra betsaka koa ianao famezam-pahasoavana. Io indray natonga n'olona tao Korinto, ny tao Korinto dia mifampialina. Ona hoe ny any famezam-pahasoavana tsara, ny any mety ny ianao inona tsy zava-dehibe ny ianao. Dia afaka malalo na dia maro atsika dia ila ihany. Ataovy ho zava-dehibe ny mahamaro atsika. Ataovy ho zava-dehibe ny fahatsapantsika fa tombono atsika ny mahamaro sy mahabetsaka atsika. Fa mahaiza mampiasa ny famezam-pahasoavana maro zany arakaraky ny mahamaro atsika. Ny mahabetsaka ny fanomezam-pahasoavana, arakaraky ny mahabetsaka ny fanomezam-pahasoavana mampahafokatra ny asa. 20 tapitrisa 30 tapitrisa latsaka kely tsika malagasy avako malala. Monina amina tany 9 kilometatra toradrona 7 kilometatra toradro mahery. Betsaka ke zany 7 kilometatra toradro mahery zany. Ponina 30 tapitrisa mbola malalaka ny tany. Betsaka zany avako malala. Ary ponina tanora betsaka ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra atsika malagasy. Haitsika ve mampiasa azy? Sa miolon'olona isika ka mieritreritra mahavita tena rery? Miolon'olona isika ka manilika ny hafa manao hoe famezam-pahasoavako ihany ny tsara? Ilay Jesosy Kristy tompo izay inonao, inotsika, naniraka ny fanahiny aty anatintsika dia efa nanavatra atsika. Ary amin'ny alalan'ny zotra mason'izao teo itenenan'i Paoly hoe na dia maro asika iray ihany. Ampiasao ny fanomezam-pahasoavanao. Avy eo koa ny hafa ampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Miara miezaka mampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Ary ataovy zava-dehibe ny fiombonana, fifanajana. Ary ataovy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fampiasanao ny fanomezam-pahasoavana ny menanao. Ivavaka isika. Tompo misotranao zay. Misotranao ny fitiavanao zay izaranao ny fanomezam-pahasoavana aminay tsirairay avy. Tsy miangatra ianao. Zahay ny bénéficie si. Izahay ny tsy resy lahatra, tsy mahatakatra ny fanomezam-pahasoavana ny menao fa manana zany vokatry ny asan'ny fanahinao masina zay. Nomeny zany zahay. Ataovy mahay mampiasa an'izay tompo. Ho amin'ny mahasoa araka ny sitraponao. Ataovy hainay ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny menao araka ny ohatry ny finoana zay ty anatinay. Ataovy hainay koa tompo ny misaotra. Ataovy hainay koa ny mahay mifanampy sy mifameno amin'ny namanay amin'ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ireny. Esory ty anatinay ny fitsarana azy ireny. Esory ty anatinay ny faniliana azy ireny. Esory ty anatinay ny fiveratena ho feno sy ampy fa ny fifamenonay amin'ny namanay sy ny mpiarabelona aminay no mahatanteraka ny sitraponao. Jesosy amindreo fo zahay. Fantatra efa ty anay ianao dia tehirizy zahay amin'izany fahamendrehan'ny fanomezam-pahasoavanao zany. Raha kofony ranao ho mpanompo mahatoky. Dia ampitoero amin'ny tokantranonay tsirairay avy Jesosy ny fiadananao. Ary ny fahasoavanao zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra Jesosy. Ataovy mameno ny fonay, iraviravonay amin'ny fahatsaranao isan'andro. Jereo ny zanakay, jereo ny namanay, jereo ny fianakavianay, jereo ny fiangonanao izay misy anay, jereo ny tanindrazanay. Ataovy raheny zay amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana ny menao. Misaotra Jesosy. Amen.